norofy ny resaky ny général Florence Rakotomany iny fa tandrokaro vozo ny Fitondràna itony hoe état-major mixte opérationnel régional. Ary eo ny tena manahirana za de saky tena efa natsidiko kely nge zany mazava manomboka mazava le combat ataony mahafaly Olivier ity combat ty zany de zao raha misy syndicat hafahafa petao raha misy midina an-dalambe petao ataoviny combat raha misy mitady kitikitika dossier io zao atosika mafy ty code de la communication ty ina moa ny eo ambadiky io kendao mpanao gazety anaovy combat io ro mafaly tandreo mbola maheno zany Ismael zany miteny amy lakamisy ohatra zany tenentsika zany le maintien de l'ordre ahoana marina ary anisany olana tena goavana eto amitsika le méthodologie ampiarina maintien de l'ordre de ny méthodologie nampiasaina tamin'ny époque coloniale mialatsiny miteneny zany ny fomba namoretana ny gasy tamin'ny andro fanjanahantany no ampiasainy mpitandro filaminana am'izao époque moderne zao ho an'ny firenena mandroso rehetra miaina ao anatina époque moderne mamela ny olona hidiny eny amin'ny arabe fa rehefa misy fioarapefy zay le ataotsika hoe démocratisation du maintien de l'ordre. Ahoana no anajanona ny zon'olombelona ao anatin'ny fifehezana ny filaminana zany ny antony hoe mandefa an'le rano be reny anaparitany raha voatery tsy maintsy anositosika ny pietsiketsika de fitaovana kobay tsy mikapoka mialohan'izany ara mbola azo atao mifandahatra mifandamina miady hevitra aloha fa ny atao amitsika zany zao efa tonga de lalàna iny tenin'ny général Florence iny toutes les manifestations sont interdites ka raha mbola manao zany ianao de efa nampitandra ndray pa tonga de manao an'izay zany natao tamin'ny époque coloniale zany natao tamin'ny galenie zany natonga an'izany hoe sonagaly mahazo baiko io ary tamin'izany époque coloniale zany aloha alao azava fa ny kamaroan'ny olona natahotra vazaha ny kamaroan'ny olona natahotra sonagaly ny kamaroan'ny olona matahotra basy zany hoe miororo fantatra ianao vao misy zavatra ohatran'izany fa adinony zao fitondrana zao la période est révolue efa miova ny vanim-potoana efa vanim-potoana ny taona arivo fahatelo zao ary ny kamaroan'ny malagasy manao fihetsiketsehana na mitolona na mitaky zavatra am'izao fotoana zao ny kamaroany de tao anatin'ny vanim-potoana ny indépendantisme efa taty ambadiky ny taona empolo efa mba mahara-baovao efa mahita ny zava-misy maneran-tany efa mahafantatra an'izany zon'olombelona efa mahafantatra an'izany demokrasia ka tsy ampitahatahoriny zany ka hoe efa troisième millénaire atsika fa méthode ny époque coloniale mbola apetraky ny mpitandro filaminana eto amin'ity Madagasikara ty mba tsy tenenako époque coloniale efa nilozana zany gestapo efa nilozana zany police politika efa nilozana zany fomba fataon'ny nazisy ny fasista tamin'ny fotoanandro zany no miverina eto Madagasikara am'izao fotoana zao zany no miverina aizako pitokona problème sectoriel nge zany taxi be anandorany fotsy zany aonga-panjakana ve zany
problème sectoriel nge mpivarotra analakely aongam-panjakana ve zany? Problème sectoriel nge nermaty aongam-panjakana ve zany? Fa tonga de atao premier plan zay le ataoko hoe mba inona loatra reny zavatra efa homenamenany général Florence mahavita azy tena manao kamikazy am'le mission zay atao. Fa na tiana na tsy tiana répression dikan'ireny, fampiororo-tsaina dikan'ireny, ary atao foana zay apititra ny vahoaka malagasy any amin'ny obsolète. Aiza no atafavoahana ao anatin'izany? Zay le hoe ora miaramila tenentsika teo. Ary io ampifandraisitsika amin'ny resaka administration, administrateur manko ty prime ministre ty. Fa ho tsikatsika fontsika mbola itoy amin'ny lakamisy zany zao resaka zao lavalava ihany zay fotoana zay. Le administration eto mihitsy, ny karazana texte samy hafa mandeha eto mihitsy, ny fepetra samy hafa hitondrana ny administration eto mihitsy, de ohatrany zavatra mbola tany amin'ny vanim-potoana kolonialy. Io nge vo niteny teo tsika zao hoe mitombo be ny taxe alain'ny fanjakana zay mampiakatra ny vidin'entany. Mbola référence taxe koloniala le mamoritra mangeja ka ny administrateur, ny endriky ny administration, ny rafitra eto Madagasikara rafitra mangeja, rafitra natao anjanaka, rafitra natao amoritra an'le malagasy. Fa tsy rafitra manakaiky vahoaka zany, tsy rafitra mampandroso, tsy administrateur amano olona ny fampandrosona no mipetraka, fa administrateur apetraka ife angeja ny mpiray tanindrazana. Ka izay lafy ny administration zay mbola hotrandrahatsika, hotoizatsika amin'ny manaraka ho avy zao. Fa de mampieritreritra aloha le zava-misy eto Madagasikara.